Misavorivory moa ny sain'ny mpanara-baovao mikasika any Ramatoa Raisara zay vola ao moa ny sasany milazany hoe efa niverina any amin'ny fonjany Antanimora ilay Ramatoa, ny sasany kosa miteny hoe tsy mbola any Antanimora izy. Raha ny marimarina kokoa moa dia tsy marina ny filazana fa ao amin'ny fonjany Antanimora i Raisara zay vola ilay mpandraraha nalaza ho ny gadra fito taona an-dranomaizina nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina ary notakina vola be izy tamin'izany fotoana izany. Raha tsy ahivina ny tantara dia ny vonon'olona tamin'ny antso no vesatra ny ampangana azy sy nahazahoany sazy enjana ny taona 2024 efa nisentona fitoriana ary efa nifona ireo vavolombelona nasaina naretsy kombakomba tamin'izany noho ny zavatra izay tsy nisy akory hoy izy fa fampakinam-pava azy amin'ny ireo raha kolokolo nisy tamin'izany fotoana izany no antony nampidirana azy amponja. Nandritra ny iren'olona ireny no nivoahan'ny fonja ary izao malaza fa nasaina niverina hameta saziny any amponja izao indray. Raha ny angom-baovao mikasika an'ity Ramatoa ity moa dia antoliara iray safatsy ao Antanimora ary efa nilaza koa Andriamatoa Gasikara Fensoa ilay ministry ny serasera sy ny kolotsaina sady mpitondra tenin'ny governemanta fa mpandraraha olona lasibatry ny fanaparam-pahefana nataon'ny volomboasary i Raisa fa ny SG ny fitsarana teo aloha izay lasa solom-bavambahoaka ankehitriny no tena fanendry be ny firenena koa arantsika eo ny tohiny arantsika eto ny mety ho tohiny ity raharaha ity. Nisongadina nandritra ny dindinika sy avaranando entina hanomanana ny fikoanan-doham-pirenena no tanterahana tao fianaran-tsoa ny fangatahana ny hakana hevitra eny anivon'ny fokontany mba ho taratry ny hetaheta ny vahoaka tokoa. Tahaka ireo fagitra sivy hafa efa notsidina dia anisan'ny ireo nasaina tanatin'ity fotoana ity ihany koa ireo olom-boafidy sy olom-boatendry tao antoerana. Nanamarika ny sekretera jeneraly izay nitarika ny delegasion na ministeram-panjakana eo anivon'ny fiadidian'ny fanavoazan'ny republika fa ny olom-boatendry sy olom-boafidy dia mpandray anjara tahaka ny olom-pirenena rehetra fa ny ministeram-panjakana izay tompon'andraikitra voalohany no mitarika sy mandrindra ny fikoanan-doha rehetra. Ny lafidirika aloha dia miompana tamin'ny fanomanana zany ny fikaonan-doha pirenena izay hatao isan'ambaratongany eto amin'ny antany sy ny firenena araka ny hevitra nivoaka teo dia hoe hatrany amin'ny fokotany ny komina ny faritra ary tonga any amin'ny sehatra nasionaly zany ka nanaja ny lafidiritra izay natao teto satria nisy ny vokatry ny eritreritra avy any amin'ny ministeram-panjakana fa nisy ihany koa zany ny fanontaniana izay napetraky ny mpandray anjara teo ary nisy ihany koa ny sosikevitra hanatsarana zany ny fikaonan-doha pirenena rehefa tonga izay fotoana izay ka zahay dia natsapa fa tena olo-pirenena mandray andraikitra zany ny aty fianaran-tsoa satria ny hevitra nivoaka teo misy efa hevitra nivoaka avy any amin'ny faritra hafa izay toviana fomba fijery tatia ny faritra Matsiatrabony fa tena misy hevitra vaovao ihany koa izay nivoaka teto amin'ny faritra Matsiatrabony zany ary anisan'izany ny tena fiarovana ny mahizy azy zany na ara-kolotsaina na ara-toekarena na ara-tsosialy aty amin'ny faritra Matsiatrabony ka noho zany dia satapavarany ihany ny didinika izay natao teto fa ny manetsabe mbola ho avy mety misy tsy dia afa-po zany tamin'ny fotoana satria raha ny teny izay nivoaka teo dia hoe misy olona maro be any zany te handray anjara tamin'ny adihevitra teto anefa moa zany solotena ny tompon'andraikitra ara-panjakana ny fiarahamonim-pirenena ny atoko politika ny FFKM ny fiangonana zanany ny fiarahamonim-pirenena hatramin'ny silamo indrindraindrindra moa zany ny tanora izay atao hoe ambadina ananana sy maritana amin'izao fitondrana izay miompana amin'ny fanavaozana eto amin'ny firenena izao ka dian'izao dia manentana sahady zany ireo fikambanana maro samihafa mba hifampidinika misy efa nanao misy efa nanolotra volavolana sosikevitra mahakasika izay hanatsarana ny firenena izay fa mbola maro ny fotoana ahafahantsika mifampidinika rehefa tonga ny fotoana dia tonga dia manolotra ny solotena itsika manolotra ny sosikevitra avy any amin'ny fiarahamonina tsirairay avy amin'izay fotoana zay zany mba hirindra araka ny tokony izy ny ankevitra izay atao eto amin'ny firenena
mahakasika an'izay toro-kevitra izay. Andriamatoa Jeneraly Richard Ravalomanana na Ravalomanana Richard na Jeneraly Bomba no ahafantarany maro azy. Napetraka anaty résidence surveillée i Jeneraly Richard Ravalomanana. Taoriany ny nisamborana any ity Andriamatoa Jeneraly ity moa dia voalaza fa napetraka anaty résidence surveillée izy izay tran'ny Premier Ministre teo alohan'ny Saint Christian iny fiadanana no nametrahana azy mandrapahavitany famotorana. Mbola mitohy kosa ny famotorana ary mety hahagitra eo amin'ny 5 andro eo no eo zany raha ny vaovao mikasika an'ity Andriamatoa Jeneraly ity. Anisany Jeneraly izay tena be mpanesoeso ao anatin'ny tambanjotra serasera Facebook moa ity Jeneraly ity. Betsaka ihany koa ny milazany hoe ity ny Jeneraly izay tena mahay vonivorona indrindra. Nilaza hamaly moa izy tamin'ny fotoana hisamborana azy kanefa dia tsy namaly ihany indray. Ny sasany izay manesoeso raha teo moa dia milazany hoe efa fantatra fa tsy hamaly iny fa vonivorona fotsiny no betsaka. Zay moa ny mikasika an'iny Andriamatoa Jeneraly Richard Ravalomanana iny fa ny teny amin'ny akany Mansoa Ambohidratrimo kosa dia fanolorana fanomezana ho an'ny ireo zaza tezaina ao amin'ny akany Mansoa Ambohidratrimo. Ny 7 Desambra 2024 amin'izao ankatoko ny fety izao dia tonga nitsidika ireo ankizy mila fiahina manokana ao amin'ny akany Mansoa Ambohidratrimo ny mpiara-miasa avy amin'ny ministeran'ny fitsarana. Nitondra ny hafatry ny ministry ny fitsarana tamin'izany ny taleny kabinetra Andriamatoa Tsaralehy Jean Arsène sy ny sekretera jeneraly Andriamatoa Randrianasolo Randrasana niaraka tamin'ny ireo mpiara-miasa eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana. Nandritra ny fitsidihana dia nisy ny fanomezana vary ray taona, vatomamy 20 finosana, menaka 20 litatra, akoho 20 isa sy ny baolina maromaro ho an'ny ireo ankizy. Izany dia natao mba hizarana fifaliana amin'izao fotoam-pankalazana izao. Zay ihany koa no namarana ny video antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy. Zay fa tsy halavenany resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ry tompoko lahy veloma tompoko vavy.